Miarahaba antsika rehetra, mpanaraka ny pejy RGL sy ny mpanaraka ny live rehefa amin'izao raharaha mafanafana zao. Tamin'ny 5 ny ora ny fanarahana zay tokony andehanan'ny fandarina kanefa mbola teo am-piandrasana ny namana sasany izay nisy olana tsy mety tafiditra mihitsy tokony maromaro zareo niditra mivantana eto fa isaorantsika nisy olon-tena efa eo am'zao fotoana zao, mety mbola hanandrana teo ihany ny sasany misy any am-pandehanana any iarahanareo iaraha-mahalala ny zava-misy tsy afenina aminareo zany fa nandeha live teto tamin'ny farany iny dia ny sécurité-ny namana tsy maintsy priorité, dia tsy maintsy mbola nandamina an'izay, de zay no mahataraiky anay io ka ialana tsiny amintsika fa sécurité avant tout. Faly miarahaba anareo mianadahy, nosy tany efa fantatrareo fa omentsika fitenenana angambany hifelana zay atao hoe vahiny amin'ny anaran'ny mouvement GNZ am'ty takariva ty, miarahaba anao. Oh lasa izy, tapaka. Miarahaba any Mositadina. Miarahaba anao pasteur, faly miarahaba anao pasteur, tonga soa eto indray tsika zany, afaka ino izy? Ya miarahaba ny felana mihinanao fitenenana présentation kely sy na de mahafantatry olona ina ary. Salama aby felan'Andria, tanora Pitolina dia tanora mandrafitra ihany koa ny comité d'organisation ho an'ny concertation nationale des jeunes, misehatra ihany koa ao anatin'ny resaka tontolo iainana éco-geste, voilà, de entrepreneur ny tenako. Misaotra tompoko, misaotra betsaka amin'ny famarinan'ny fanasana am'ty takariva ty, tonga de ny voamaso ny potserina ny sabotsy 20 aprily rapitso, aiza ho aiza be dia be ny feo nandeha ny hoe misy nanao fanambarana ianao moa efa niteny tam'maraina hoe toy izao ny zava-misy fa tsara angamba namafisina izy hoe azafady hoe aiza ho aiza tsika raikitra tsara tokoa ve mba tsy hampihazoazo ny olona zay mety te ho avy manoloana an'ilay antso nataonareo. Manoloana ny fihetsiketsehana rapitso moa zany de tsy misy ny fiemorana fa raikitra soamantsara, na de miely aza ny tsao sy ny fanambarana ataon'ireo tanora hafa izay lazaiko hoe tona fa voakarama mihitsy ohatrany hoe manatsatso hoe tsy raikitra indray ny tolona noho ny fampiresahana, izay lavina marindrano fa tsy nisy mihitsy ny fampiresahana izay tokony hampijanona ny tolona ny fihetsiketsehana izay atao rapitso ho fitohizan'ny tolona. Misaotra tompoko, mazava zay azo fantarina ve ny antony nahatonga an'ilay fanambarana nataon'ny namanareo sasany hoe tsy haiko tsara moa précisément le terme nampiasainy hoe tsy hoe miato fa hoe mihemitra sa tsy haiko hoe inona ny zavatra nisy teo anelanelany teo mahatonga an'izay ohatran'ny fiovankevitra satria be ny olona taty aminay no nanoratra, zay hono tena zay hoa tsy organisateur GNZ fa zay mpampita hafatra fotsiny fa zay no antony hanasana anareo mba am'zay izy aleo makany amy loharano de tsy atao ntsony hoe honohono satria io koa moa manerana amin'ny fiarahamonina gasy be loatra ny honohono fa aleo nareo eo an-doharano mihitsy no anotaniana. Izy io de nanomboka tamin'ilay zoma voalohany tamin'ny heriny anio, tamin'ny fihetsiketsehana natao teny Ambohijatovo fanairana voaloha, de nisy ny pourparler izay nentin'ny ilay tanora atao hoe Dera, izay tanora orange hoe andao hifampiresaka amin'ny PM, izay ny PM no ny antso, de nisy tanora ny ankamaroany tsy namanay fa nisy namanay nandeha nakany nandeha niresaka, nifampiresaka, ny tatitra avy any tsy nazava, tsy nisy tatitra mazava avy any hoe inona tokoa no atao,
tsy nisy zavatra mazava nivoaka avy any. Ny asabotsy ho ahy manokana tsy teo satria nanana asa tsy maintsy natao dia ny namana rehetra teny ihany fa tsy nisy mihitsy izany io fampiresahana io izay tokony hoe ampijanona ny fihetsiketsehana fanairana momba ny famerenana ny fitakiana izay efa natao teny an-kianja mbola tsy vita. Ya, manahoana ny vaovao ny namantsika voatazona ry Karine sy Docteur Rija, Herzo, Nomena raha tsy diso koa mbola any, misy akom-baovao ve mba azo zaraina amin'ny olona na ny fahasalaman'izy ireo sy ny momba azy? Somary sarosarotra aloha amin'izao satria ny ankamaroan'ny ankizy misy miafina satria raikitra ny adalambo moa izany. Dia inomena manokana no efa nivoaka. Niantso ahy izy tamin'ny maraina, nilaza fa salama tsara. Izy moa izany no tsy dia midina teny an-kianja dia niresaka izy hoe milamina tsara hozy izy fa ndao asiana veverany io rapitso io ohatran'ny hoe karazana temporisateur izany, hoe ndaontsika hilamina, ndao eritreretina stratégie hafa dia fa izy aloha izany nilaza fa tsy nisy herisetra niantra taminy fa kosa nilaza izy hoe nisy hozy izy nitondra sakafo ho anay dia rehefa nasiana nandraman'io olona io ilay sakafo dia tsy nentina nandrana ilay olona. Izany hoe misy zavatra hafa izany ao. Momba ny Karine sy Rija indray dia alarobia alina ry zareo no natao sarika-pandriana karazana sambo dokotra. Androany atoandro tao aorianany tamin'ny 12 izay vao fantatra hoe eny amin'ny Toby eny Betongolo zareo. Tao alohan'io sio-dresaka be dia be hoe eny amin'ny BC tsy fantatra mihitsy izay nisy azy. Izahay efa nitaintaina hoe raha ohatra izany ka tsy any amin'ny polisy n'aiza n'aiza ngô dia kidnapping ity zavatra ity enlèvement. Efa nitaintaina daholo ny namana, efa nisy publication mivoaka mihitsy ara momba an'izay satria atao ahoana no hijery an'ilay namana fotsiny hoe tsy hitany dia tsy mahazo vaovao ianao ny fianakaviana izay anontanianao mitaintaina dia tsy maintsy nanao communiqué ny namana hafa izany hoe tena tsy hita ry zareo enlèvement, séquestration izao zavatra miseho izao raha toka ka tsy any amin'ny mpitandro ny filaminana ry zareo. Androany efa atoandro vao fantatra hoe aiza no misy anazy ay any Betongolo. Mbola tsy sura koa ary an'io fa ny fianakaviana moa izany no tokony andeha hijery any fa ho anay moa izany somary miovaova toerana dia tsy afaka mijery na dia hoe te andeha hijery an'ireo namanay ary na dia ho sécurité an'ilay sakafo fotsiny ary dia tsy afaka nanao. Enjana be izany hoe na ry zareo mpandray ny sakafo raha tsy nety nihinana an'ilay izy donc izany misy suspicion na empoisonnement na élimination mihitsy. Izay mantsy mahatsara ilay mahanao ilay vaovao mandrakariva satria tsy raha vao tsy manao tapazitsika dia adino any ireny tsy hoe adino ihany fa manjary lasa sanatria maninona fa misaotra anao manome an'izay vaovao izay. Ya ho anao manokana, ianao izao no eto manahoana ny iainanao an'ilay stress satria na tiana na tsy tiana maromaro lohan-doha mpisorona izany izao misy sur la touche dia mety stratégie koa izay mantsy hoe farany mireraka ireo jenjed ireo elanela politique d'usure mantsy io dia rehefa mandeha ny usure dia farany mety hoe ny aina tsy hananam-piry fa dia aleo aloha hipetraka kely. Zaho manokana aloha dia tsy hoe fandokafana na toraka voninkazo fa tena miaiky hoe tsy mbola miteny hoe lava akory fa nakisaka iny ry Karine dia tindrainao izany eto izay message izay mantsy anisan'ny ngeza be ho an'ny vahoaka ray manontolo mihitsy hoe afaka mbola manana rehare hoe manana tête maro izany nareo amin'ny mouvement Gen Z sy ny mpitolona rehetrarehetra ary izay no tena zavatra mahafaly zay fa tsy hoe miankina amin'ny olo anankiray na roa na telo fa raha akisaka ny iray dia mitsangana fa ho anao manokana ahoana ny iainanao an'izao tension
tena azo an-tsaina hoe mafimafy zao am'zao tsika miteny zao? Ho anahy manokana aloha depuis septambra efa nivonona ihany satria fantatra hoe mangaro biby an-davaka ity zavatra atao ity. Efa pression efa 65 ans ty zavatra ty niainantsika malagasy a, de ianao te hanala ny mafia donc mila mafy zany ao anatin'le izy. Ho ahy manokana atao hoe zaka ihany le izy satria atao hoe ohatran'ny hoe tsara le izy aloha nanomboka. 19 taona ary zay azotra ihany a, zao ao anatin'ny ady a, eto zany vao tena ilaina ny amafisam-tsaina. Fa ho an'ny fianakaviana sy ny manodidina, ho manokana manan-janaka kely 12 taona, efa manomboka misaintsaina, efa matakatakatra, teny amin'ny 13 Mai izy nanaraka ahy. Teny koa izy hoe zay koa izy tsy mila trosa, somary mafy ho an'le manodidina zany le izy, ho an'ny ato an-trano. Ny vadiko tsy mahazo aina amin'ity zavatra ity, ny reniko ny tensionnaire mitaintaina lalandava hoe tsy tiako mihitsy ity zavatra ataonareo ity fa tena en danger, zahay tsy mahandry andro tsy mahandry alina. Ny proche zany no tena marary an'le izy. Fa ho anay moa le izy efa zay nangaro biby an-davaka, efainy ity satria zay le hoe adidy. Manoloana an'le hoe tetina GNZ, iny moa zany amezana tsiny anay foana hoe biby tsisy lohany, biby tsisy lohany. Fa ho Afaka anay andeha mafimafy manokana kely zay ohatry ozy izy ny mpiaino fa misy tsy maheno tsara. am'le resaka le hoe ny GNZ zany mahazo siny hoe ny anareo biby tsisy lohany. Ho anay manokana de force mihitsy ny tsy fisian'ny lohany satria zahay ao a tsy mifampibaikobaiko fa samy baikony ny fitiavan-tanindrazana, samy baikony ny viana ary samy mahafantatra ny marary an'i Madagasikara tokony hidivana. De na io le izy tsisy lohany io mihitsy no force ho an'le mouvement satria tapahanao ny ray a, mipotra ny hafa, tapahanao ny ray a, mipotra ny hafa. Zay daholo a ny révolution citoyenne naomby rehetra naneran-tany. Tsy mila lohany tokana satria lohany tokana no navoan'ny Sankara, lohany tokana no navoan'ny Che Guevara. Donc zay mihitsy le taktika, tsy misy lohany tokana fa lohany maromaro. De toute façon hevitry ny maro no mahatakadavitra, tapahanao ny ray a, misy mipotra hafa foana eo. Zay no ijoroana. Toroko androany no mipotra, raha tapaka ny lohako rapitso a, misy hafa foana eo. Iaho Mostanina sao de handray fitenenana. Eka, miarahaba amin'ny filana, miarahaba ny mpijery rehetrarehetra moa izy teo efa vita ny fiarabana iny moa. Misaotra anao felana, misaotra anao sahy mijoro aho amin'izao fotoan-tsarotra zao. Ary mbola mankasitraka ianareo tanora be dia be, mbola azo lazaina hoe mijoro, manana hazon-damosina. Raisiko atomboka amin'le resaka ny mpitondra amin'izao foana moa io hoe ianareo tanora tokony hianatra politika. De mbola averiko eto ihany ny zavatra niteneniko tamin'ny farany iny hoe tena isaorana ary, tena isaorany ary a manana tanora ohatran'izao be dia be satria raha ny teny PM moa tamin'ny herinandro iny hoe tokony hanova toe-tsaina ny olona, ny malagasy ozy, tokony hanova toe-tsaina zay vao handroso isika. Ny mahagaga nefa androany, tsy izao ve le toe-tsaina ilaina hovaina, zany hoe laisser passer, laisser faire izay namotika an'i Madagasikara, totika amin'ny vahoaka malagasy indray a. Fa inona ny tiantsika tongavana? Le tanora zay miala tsiny mampiasa an'le terme felana hoe be tamin'ny andronay manko zay tanora zay nitenen'olona hoe be dia be ny tanora midorororo. Zany ve le zatra mitehaka lava, na hoe le tanora zatra maka t-shirt, le tanora zatra maka koveta,
Zay niadivana satria raha azoko tsara anisan'ny iadivan'ny tanora am'izao hoe hiala am'le fanabadona ny vahoaka malagasy. Zao faly tena faly mahita ny tanora be de be mijoro tsy azonao ozongozoniny satria tamin'ny fahatanoranay betsaka ny tanora vao vidim-bola. Zay nahatonga Madagasikara nikorosofahana. Raha tamin'ny andronay moa niteneny zareo hoe tanora ho avin'ny firenena fa be de be ny tanora matim-bola tamin'izany. Tsy hoe androany tsy misy zany tanora matim-bola zany, hita tsikarirra amin'ny zao be de be zao fa hoe misy ny matim-bola, misy ny matim-boninahitra, misy ny te hiena zavatra tsy tokony hiainana androany de hiazakazaka. Fa isaorako indrindra zany fanovà toe-tsaina zay hoentin'ny ery Carine, ery Felana, ery Dany, zay hoe mbola mijoro androany. De tiako no manentana ny vahoaka malagasy, ny ray aman-dreny rehetrarehetra, ny ara-drazana, ny ara-pinoana, ny ray aman-dreny, ny association rehetrarehetra hoe maninona antsika androany misy tanora miteny zavatra tsy mety, mijoro amin'ny heviny, na dia omena vola, omena toerana, vidim-bola iezana vidiana, tsy mivadika am'zany heviny zay fa hoe andao fa Madagasikara ny mandroso, Madagasikara mitraka ny tadiaviny. Tsy reharehantsika ve zany? Re aman-dreny hajaina. Fa maninona androany rehefa atao azalambo ny tanora, tsisy ray aman-dreny mijoro mba miteny hoe oka zalahy zay tsy izany ve niadivantsika tamin'ny fitondrana rehetrarehetra teo aloha, de hoe nanenjika ny tanora, namono ny tanora, de androany rehefa miteny moa androany teo amin'ny pejiko de hoe mba hajanona io fanenjehana io, de be zany le tanora mahazo ranondranony miteny hoe aiza misy fanenjehana eo, tsy haiko, asa miandry ny dadabe an'zareo vao enjika zay reo vao mahita an'le fanenjehany. Fa androany miantso ny vahoaka malagasy. Raha zao ny ataon'ny tanora, zao ny fanenjena ny fitondran'ny tanora, inona ny andrasantsika rehetrarehetra, indrindra mitodika aminareo mpanao politika rehetrarehetra zay mihevitra hoe mpanao politika. Maninona androany tsisy mpanao politika miteny mijoro miaro ny tanora malagasy, fa rehefa hizara toerana, rehefa hitady seza de mivovo daholo ny mpanao politika hoe ty zahay mila mpanao politika, mila an'izao. Tohizako ihany ny resaka pastera satria tsy valapatra ela be tsika hoe androany noho ny hoe antso zany ho an'ny rapitso, ozy felana teo hoe tsy miemotra le fivoriana, andao amafisina, efa tsy tolon'ny tanora irery zany izy ty. Fa raha hitatsika zany fanenjehana, fivarotana rem-pirenena, fanompoana olona hafa amin'ny firenena zay tsy voafen'le mpitondra. Mba tsy tenenako hoe mpiray tsikombakomba amin'ny rehetrarehetra am'le mpanondrana rehetrarehetra ny mpitondra, indao hijoro, andao amafisina ny rapitso, miantso ny namana rehetrarehetra, mpiasam-panjakana, ny administration rehetrarehetra, indrindrandrindra aleo ataoko antso manokana ty pastera satria ohatran'ny adino zalahy le fivorian'ny tanora rapitso satria hoe naletsika miala tsiny moa miteny an'izany eto pastera satria spécial GNZ androany voasambotra moa iny colonel Patrick iny de faly daholo ny olona zay faly eny na de niteny zavatra marina ary izy teto fa matoa misy fifanenjehana, misy zavatra tsy mazava ao zany, de mitodika manokana ampitandro ny filaminana indrindrandrindra ho anareo tafika, tsy efa sangy mihoatra ny lova zava-misy am'izao.
Ianareo ndray ny tokony tandrokaharony vozana, tandrokaharony vozona no mifanao an'izao de hoe tsy mifanaja, mifanenjika, hifamono ve isika samy malagasy satria raha any amin'ny tafika moa efa misy disadisa. Ahoana ny ataonareo hiaro ny vahoaka malagasy? Ahoana ny ataonareo hiaro reto tanora? Za tsy teny hoe ho avin'ny firenena intsony fa tanora ho an'ny firenena izay manana vision, izay manana etaeta androany am'le hoe fandrosoan'i Madagasikara. Nefa enjeny izy androany ohatran'ny tanàna tsy misy ray aman-dreny, ohatran'ny tanàna tsy misy fanjakana maefa-tsony satria raha manadiady tsika araka ny resaka teto farany iny hoe pastera efa ohatran'ny gestapo ny zava-misy. Izy moa namafisy ny felana teo hoe rehefa tsy any amin'ny pôlisy moa le ankizy, tsy any amin'ny gendarme tsy fantatra misy azy, de iny koa hoe le sakafo tsy sahan'le olona hohaniny. Satria omaly nanao publication ihany nahita an'le videony miora moa iny, somary reraka ihany izy ampatahotra de za mihitsy ny teny hoe ory zalahy sao de efa sangy mihoatran'ny loha izy zany. Inona ny ataony ankizy zay ohatran'ny tena efa méthode zay ampiasain'ny Rosianina any amin'ny toerana misy azy no ampiasainy eto Madagasikara? Sanatria, za tsy miteny hoe manana pirofo am'izay fa mety mbola ho tonga am'izany. Sanatria ve efa tonga am'izany stady zany isika de aingina ianareo manamboninahitra ao amin'ny tafika. Rehefa miresaka manamboninahitra ao amin'ny tafika moa hitodika manokana amin'ny alatsiny manonona anarany eto Général Piquelas any amin'ny Semgam. Enao zao ny lehiben'ny tafika. De am'izao zava-misy rehetrarehetra am'izao na disadisa eo amin'ny tafika zany eo amin'ny firenena, impiry izahay nanao antsoavo. De sahanareo ve mijery Madagasikara am'izao toerana misy azy zao? Avelanareo fotsiny hoe ifamono ny malagasy. Tsy maintsy ifamono io satria misy videon'olona miseho akaiky ny mpitondra izay misy aty an-dafy androany tena nandalo kely tamin'ny masoko gaga am'le fomba fiteny. Androany enjena le tanorantsika be de be izay anisany tenenina hoe intellectuel ao amin'ny firenena, fa ery ambadika misy tena, za moa tsy hanambany olona fa tena tiao raha amin'ny resaka fisainana misy zavatra tsy mety any amin'ny fomba fisainana, de androany manao video de hoe tia ny terme nampiasainy tao am'le video hoe efa tsy ady politika tia, tsy adiny tanora intsony ty fa ady poko. De fa ahoana ny tanora zay mitaky ny fitiavan-tanindrazana, mitaky ireo mpanao mpanodikodina rem-pirenena, zay mpanao abus de pouvoir, zay mamatotra ny tanindrazana, zany ankizy ohatry zany enjenareo fa ile ray laika tsy haiko, za manko tsy tiako manonona anarany mihitsy fo moa PDG zany hono izy, haiko PDG ninona, fa inona zany mba andraikitra raisin'ny mpitandro ny filaminana amin'olona ohatry reny zay miseho amin'io androany donneur de leçon, sa hoe sasany moa manao hoe ireo ny conseiller ny PRRM, ireo ny tena akaiky be amin'ny PRRM, miseho milay eto amin'ny tambazotra tseratsera, nefa ny PRRM no miteny hoe isika eto izay miteny marary ny firenena indray no mampiomehy ozy, miteniteny foana
Fa rehefa mitehaka an'le fitondrana sady miteniteny foana, reny ny tena izy. Zay no todiko aminareo tafika mba tonga am'izay ny fotoana aminareo mpitandro filaminana, tonga ny fotoana efa mihoatra ny lohany sangisanginy sasany de hiafara amin'inony ty Madagasikara-tsika ty, nositsika hitsokaiza daholy. Tsy ianareo tafika rery zao manana basy satria ny fahinonay anazy efa be de be ny fitaovam-piadiana miparitaka amin'ny olona akaiky ny fitondrana ihany zany. De efa be de be ny mercenaire ao amin'ny firenetsika izay anisany manenjika reo tanoratsika reo. De zay ve ny zavatra iritsika ho an'ny firenena. Zay ny antsoko amin'ny tafika malagasy, indrindrandrindra moa amin'ny général mialatsiny nanon nanaranao, mialatsiny, mialafondro, miala saloy fito. Fa mino aho fa tonga any aminao zany afatra zany ary rehefa tonga amin'ny fotoana fantatrao ihany ny andraikitra tokony ho raisinao. Tsy fantatra ntsony hoe mbola tandroka aron'ny vozona ve ny miaramila sa efa tena hoe tandroka aron'ny fanodinana rem-pirenena. Tsy fantatra ntsony. Na ianareo samy miaramila ao ary efa tsy mifankatoky, mifampatahotra. Resaka puissance de feu moa ny resaka ao am'izao sy iza manambola. Na ianareo ary tompon'andraikitra manambola manana basy, matahotra, indrindrandrindra reto tanora reto izay ny heviny no ny tiany avoaka, ny etaetany ny Madagasikara androso mba ho mamiratra ny reo nefa manomboka be de be zao no efa mananjanaka am'ireo, efa mieritreritra ny zanany koa reo. Nefa ianareo mitondra indray mbola zao ao anatin'ny vanim-potoana ny fanabadona. Za te hiteny satria tsy terman'le bandy ray atao zala PDG ny zala reny teneniko hoe tsy resaka adi-poko zany ty ry zala. Fa manomboka hoe ohatrany ady ho any izay intellectuel zay mba mamiratra, zay mba manana ny heviny sy reto zatra mpanabado. Ataotsika hoe ny mpanabado sy mahiratra. Zany zany ny ady eto e. Satria raha hitantsika zava-misy ataon'ny fanjakana am'izao, fanabadona tanteraka ny vahoaka malagasy, tena fanabadona ny vahoaka malagasy, populisme isan'andro zao, foronina daholo ty rehetrarehetra ty. Hitantsika moa nanenjehana ny sasany zao ny drone. Rehefa afaka bombe de drone de amin'ny manaraka tsy fantatra ntsony hoe misy missile. De tsy fantatra ntsony hoe androany moa colonel Patrick ny tratran'ny zala fa rapitso mety sanatria ho isy tanora voasambotra ndray eo atao hoe andeha hamono ny PRRM ndray. Amin'inony foronina daholo ty rehetrarehetra ty. Ka manentana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Efa tsy adiny tanora zany ty, tsy tolon'ny tanora fotsiny fa andao ampina ny tanora ireo no hoavin'ny Madagasikara. Efa ho an'ny Madagasikara fa tsy no hoavin'ny ntsony satria Madagasikara efa tena miletika de miletika. Raha mbola mitohy zava-misy am'izao afaka roa volana ifampihina amin'ny malagasy, ifampihina velona. Satria azadino fa ny ady ny géopolitique, ny ady économique misy am'izao tsy ho zakatsika malagasy zany rehetrarehetra zay. Ninonino ny zavatra teneniny zala mitondra am'izao fotoana, tsy manambola ny fanjakanao. Zay mahatonga an'ireo manodikodina rem-pirenena samby mitady ho azy. Tsy fantatra hoe mitady ho aiza rehefa aveo rapitso hitsoka ndray ve? Anao inona? De tsy maintsy isika malagasy samy malagasy ihany ifampitady eto.
Ny sasany moa rehefa voky de tsy maintsy mitsoaka foana. Zay ny ahako pastera. Ia, misy fanontaniana ty apetrako amin'ny felana manaitra le teninao hoe mangaro biby andavaka moa zay ozy anao nandritra ny 5 ambin'ny 80 taona le biby zany tao foana. De ampifandraisiko am'le hoe matoa lôzika zany nandinika an'ty le hoe hery famoretana ty am'zao hoe fa inona loatra no tena inona le enjeu ao ambadiky le fampanginana anareo satria eo ihany le hoe fahefana, oui bien sûr, iny moa fa klasika iny hoe manjary sao de mirodana ny fahefana, fa inona mihitsy ny tsy te hampiasa terme anankiray zay fa voatery hampiasa an'izy, amy teny gasy izy tsy haiko mamadika azy fa lasa teny ratsy fa hoe rage le eo am-pouvoir mihitsy raha vao ianareo no le proposition nanaitra masy ny teny Karine teto tamin'izy mbola teo hoe tsy nisy na iray aza ozy izy ny zavatra zay natolotray tena taitra be hoe na iray ny zavatra zay natolotray no niraisin'ny ny refondation nefa ny refondation tsy nisy raha tsy nisy ny GNZ. Tsy resaky tsika aloha zany resaka hoe reconnaissance tsy ny fiainam-pirenena tsy misy resaka hoe ingratitude na de tokony efa avelatsika any côté personnel de ho zao hoe fa inona zany le biby ao mahatonga an'zareo tena misy rage mihitsy hoe tsy omenay ty satria inona le enjeu ao ambadiky zao zay zavatra ndray sao de mba misy azonao zaraina aminay. Ie marina aloha zay hoe nanome proposition zahay. Nanome zahay proposition paquet tany zanaka programa ho an'ny Madagasikara avy amin'ny tanora. Zahay nanome an'io tsy hoe zahay no inona fa fotsiny hoe mba hitenenana hoe ity zavatra ity de tsy natao tao fahatany fa nisy hevitra viana mazava tao ambadika de nanome an-tsoratra ny zavatra io mba tsy hoe mitabataba fotsiny ihany fa marina mihitsy ny tenin'ny Karine fa tsy nisy na de iray aza no vakiana angambany. Amiko ny mampatonga ny zareo tena mifikitra mafy izany ny fijeriko azy manokana aloha de mipetraka foana le fitiavana fahazarana hoe ilay moramora. Io moa zany anatin'ny sehatra rehetra rehefa ovaina ny habitude anao hoe terenenao zany anao changement de comportement, changement na any amin'ny resaka asa ary hoe changement de système, misy système ray mahazatra anao ka hiova système ny société de misy foana ny olona réfractaire tsy manaiky hoe le teo aloha ihany nefa mahazatra anay hianatra an'ity vaovao ty indray ve sarotra be zany, lavitra be zany. Za mahita hoe kamo zareo hiasa saina sy handany herijika ao anatin'le tolo-kevitra satria atao hoe mozatra zany no hanala an'io 5 taona ana fanandevozana tao anatin'ny néocolonialisme io. Mozatra. Mafy koa ireo mafia sy olona ataoko hoe ingérence étrangère izay minono ny tombotsoa eto Madagasikara de mety misy hoe avidité personnelle ve ao anatin'le izy hoe mora kokoa nge ny manaiky ny kolikoly mora kokoa ny manaiky hoe tia ny vola de mangina, tia ny trano de mangina, tia ny fiara de mangina, mora kokoa ny manao an'izany noho ny hoe andahy ianao hoe za tsy anaiky fa andao ty programme ty no atao. Sarotra kokoa ny manatanteraka an'ilay fanalana ny Madagasikara ao anatin'ny maloto de mora kokoa ny mandray ny mena miraviravy satria io efa vonona, efa masaka, efa vonona eo am-pitoerana, tsy misy effort tokony atao intsony zany fa efa anao ny miliara. Tsy mila mieritreritra ianao hoe inona koa zay eo ihany koa mipetraka ihany koa le fanambaninan'le malagasy manontolo izay ataoko hoe niveau ambany. Tsy fotony zareo tsy fotony satria fotony fanjakana ny mampatonga ny malagasy ambany niveau toy izao. Fotony fanjakana raha toka ka tsy mahatakatra
ny tanora za tsy miteny hoe fotony fanavozana fa fotin'ilay système dia kamolay olona eo an-toerana ankehitriny anarina sy hiasa ho an'io asa io satria sarotra izany changement systémique izany. Dia tanana zatra mitsotra tsy afaka hivokona. Misy ohatran'ny hoe comportement réfractaire zany amin'izareo amin'ny fahitako azy manokana, anatanteraka an'io zavatra izay mahasoa ny rehetra hoe soa iombonana. Mahatonga mametraka zay fanontaniana zay mantsy a de ohatran'ny iceberg ihany izy ity, le tazantsika ety ivelany zany a, ety ambony a, de le hoe adi-pahefana iny ho an'ilay gouvernant iny, fa ilay faiseur de roi izay mametraka ny mpitondra fijeriko azy no tena tompon'ny fahefana. Nareo ve tao anivon'ny réflexion nareo ny think tank nareo efa nieritreritra an'izy io hoe sensibilisena ny vahoaka hoe misy ve ny pouvoir informel ara-tantara araky ny teneninao zay tena tsy hamelan'ny Madagasikara mihitsy hivoaka avy ao anatin'ny rano io dia reo olona tonga rehetrarehetra efa zavatra efa voalamina daholo ihany, satria zao mantsy ty fanontaniana ity fa nanitikitika efa ela ary ho apetrako aminao, ianao moa en tant que solotenan'ny mouvement tanora mpitolona. Vao nanomboka ny niakaran'ny colonel Michael teo Analakely de za nisy zavatra nitikehana be, marina tao anatin'ny hafaliana be tsika tamin'ireny hoe vaky Ambohijatovo hoe zay foana moa le izy, tonga teo Analakely tsika nandray micro ny colonel lasy nanao baly populaire fa za tsy haiko fa ohatran'ny malokila zany tamin'iny andro iny, ny olona faly mifanoroka nanao fety za tsy misy zavatra za ataoko ohatra misy zavatra tsy mikôlina ho azy zany, de fa inona de ozy ianao koa de efa mitady raharaha, efa mitady korotana, zaraiko ihany le izy allo za no diso, zarako aza za no diso, iza moa ny aniry loza, fa hoe tsy nahatsiaro ve nareo JNZ hoe ny voajapy teny am-panidinana ilay tena foto-kevitra, za tsy miteny hoe fahefana, le hoe tokony nareo mitondro, zay foana moa ny tenin'ny olona, hoe marina zany, fa le zavatra nivozinareo zany nataon'ny olona fitaovana hakana fitondrana fotsiny, fa le olona tonga teo efa nanomana zavatra en parallèle de za raha nisy an'ny JNZ nanapoaka de ahafahana miditra satria raha miditra fotsiny ratsina am'le fiteninareo taloha degany be teo de tonga de hita be, fa eto zany izy ohatrany hoe mba ohatrany hoe mba mialatsiny fa ohatrany hoe nasiana suppositoire de tsy de tena marary loatra fa alefa tsofoka moramora le izy de une fois tafiditra de avy eo hoe bye bye JNZ, merci beaucoup fa miala anareo fa d'ailleurs na amin'ny fomba fitenin'ny zareo ara de efa misy lapsus révélateur be hoe tsy hainareo ty politika ty fa aleo anaovanay azy, mianara anareo, ohatrany tehiteny zany hoe ty anie tsy kilalaon-jaza zay, ka nareo ve tsy mahatsapa hoe voajapy voaniainga mihitsy le mouvement nareo de efa flouté le izy fa tsy hoe namadika tolona zareo fa tsy ao anatin' zareo mihitsy le tolona fa nararotiny zareo le tolona nareo de avy eo dégagena anareo rehefa tonga teo zareo ary fona analyse politique naty mijery an'le tetin'ny olona am'izao esoriko ny flou fa zareo rehetrarehetra ao sahirankilana amy telondrora mijery an'le izy satria tena henoko kenda hoe misy tetin'olona efa fantatra be de be efa mpanao an'le fandehany tena CCI vato reny hoe fiaonam-ben'ny tanora ohatran'ny fotsy volo ny akabeazany hitako teny fa tsy haiko aloha de eo zany tena ohatrany hoe tsy ho afaka mihitsy hoe tsikity zany de zay ve zany le mangaro biby andavaka ny teninareo hoe raha zany no izy ho possible ihany ve zany hoe ametraka système atsika nefa le système misy olona mihitsy zay miaro an'le système tsy hirodana, zay zany le tiako hoe tsy nahatsaro ve nareo hoe voajapy hatramin'ny voalohany ya. Eny le izy aloha tsorona ny marina fa mora loatra nandraisenay, mora loatra, tsy nisy niomana izahay hoe
vita sahady. Na resy fa ohatran'ny samy tanteraka hoe vita sahady ve. Tao amin'ny ankizy bénévolary moa dia fianiany mihitsy vita sahady le izy nefa ny tsika mbola nafana fo be sy ny sisa. Tsy niomana mihitsy ny tanora hoe ho vita sahady satria zahay nieritreritra hoe amam-bolana iny zavatra iny ohatran'ny tamin'ny 2002 tena hoe ho lava be zany ny tolona nefany naresy tapoka teo dia misy ihany ny ahiahy mahakasika an'ilay hoe zay moa nitenenako an'ilay hoe parachutage satria izay tsy nahafantatra ny Randrianirina Mikael mihitsy teny an-kianja. Misy raha ny video miparitaka momba azy maninjika mpitolona. Zay moa zany tena tsy nahafantatra mihitsy fa tonga moa zany izy dia ao anatin'ilay naïveté zany hoe bon be dia be ny tanora merci kapisaty ho ahy manokana ny merci tsy misy raha tsy miova tokoa ny rafitra. Mipetraka ny rafitra madio manompo vahoaka vao mipetraka amin'ny merci fa tsy hoe mbola vao hanomboka tsika dia izay zany ny eritreritra hoe eto vao tena hanomboka ny ady ho an'ny olona nianatra dia vita ny teny an-kianja rehefa mandresy ny tolona eo vao tena hanomboka ny ady satria tsy mitovy daholo ny zavatra takiany rehetra. Misy ny tanora mitaky jiro sy rano ho anay tena fanaovan-drafitra, ny sasany mitaky federalisma, samy manana ny zavatra toriany tsy voatery hitovy hevitra nefany misy ny marimaritra iraisana. Iverina eo amin'ilay hoe parachutage ho anay manokana dia izay mieritreritra mihitsy ho ahy manokana moa zany mieritreritra mihitsy aho hoe nanomana izy moa izay koa ny prezentena anazy taminay hoe olona efa nitolona io, olona efa nitolona io tamin'ny 2023 Gadrainy Rajoelina dia nahatoky ianao satria l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc raha ennemi an'i Rajoelina izy donc notre ami dia nanantena zany hoe tena lasty hanomboka amin'izay ny ady eo ambony latabatra, hanomboka amin'izay zany no hanao proposition amin'izay afaka ho alefa reto proposition antsika reto kinanjo diso fanantenana tanteraka satria manahy aho miteny an'ity ary mety tena hampa-en-danger ahy fa ho anay zany dia Rajoelina 2.0 ilay zavatra ataony. Izaho tena manahy mihitsy manokana amin'ny hoe cheval de Troie izy. Teoria ny aty, teoria hoy aho. Rehefa nahita Rajoelina, teoriako izany, hoe rehefa nahita Rajoelina tena mamay ity zavatra ity dia aleo aloha miala kely dia mody asiana olona eo hoe naresy reto tanora reto dia avy eo ireo tombontsika tsikelikely. Izay ilay hoe samboriko tsirairay laisana. Dia ho anahy izany, ho anahy aloha izany hatreto raha tsy miovy ity fitsim-badiky ny tantara ity dia cheval de Troie no fahitako azy satria vao nahita ny siteny aho teo satria siteny efa fantatra fa orange ary efa fantatra tamin'ny 2018 nanao ny hetsika C11 amin'ny fomba langage politika no mivadibadika dia efa nazava hoe hafa tanana zatra mitsotro ity zavatra ity tena tsy ho tafapetraka ny sistema kanefa ao anatin'ilay hoe l'ennemi de mon ennemi et mon ami dia natoky ihany nieritreritra ihany nisy fanantenana ihany hoe sao lahy mba hiety ihany ity zavatra ity ka andao apetraka ny proposition tsisy tsy vita amin'ny fampiresahana andao apetraka ny lofotra ihany hoe alefarany andao hiresaka nandram-pahatonga ny tamin'ny février mbola ny fampiresaka soamantsara mbola nanantena fa indrisy fa io moa ny zava-miseho hiara-mahita ny orange ny recyclé ny groupe rafahiny lasa mpanohana ny orange londohan'ny tany amin'ny faritra lasa mamorona fikambanana ary eo mahavoafandrika anay satria eo ilay hoe be dia be ny GNG le eritreretina le ary maneritreretina zany hoe Gen Z manohana Gen Z
Genix koa anoana Gen Z hoe andao ty atao révolution intergénérationnelle mihitsy satria mouvement Gen Z dia tsy Madagasikara no namorona azy fa mouvement révolutionnaire maneran-tany io dia nieritreto mihitsy andao ranga atao mouvement générationnel mihitsy révolution générationnelle mihitsy ndao hifanohana raha lazaina fa tsy ampitraikefa ny Gen Z raha lazaina fa tsy mikatona lomalemy ny Gen Z andao tsika Gen Y hifanampy amin'izareo andao ny Gen X hifanampy andao hifanampy daholo ny foronina ny antafa ny foronina ny vato fa tsy mahaleo ny sarotra satria lasa koa izy mba namorona ary ny tena pozina tena namosavy ny tolona dia hoe reo le orange taloha reo le base politika ny Rajoelina teo aloha no navadika lasa ilo ny fanavaozana aro ny fanavaozana hoany ny fanavaozana deja eo amin'ilay hoe fanavaozana dia efa tsy mifanaraka amin'ny viana satria fanovana ilay ny takiana fa tsy fanavaozana ohatrany hoe eny efa maimbo recyclage mihitsy izany ilay hoe fanavaozana ary teo izahay angamba no miaika hoe naiva izay nanaiky hoe fanavaozana fanovana hatramin'ny farany noho ny takiana fa tsy tokony nanaiky an'ilay hoe fanavaozana kinanjo moa indrisy ankehitriny tena matsiaro tena voafitaka izay tena matsiaro tena voafitaka ary voafetsy mihitsy voafetsy tsy nitaingina akory fa ohatrany hoe tsy nitengenana akory fa ohatrany hoe mody nyrebirebena nisy karazana ohatrany hoe voalina mihitsy izany mody napetraka teo alohany hoe ao fa maresy ianareo kinanjo rehefa afaka ny voalina zafian'Kainy Lekisisy. Zay indrindra mantsy Vetivety kely pasteur azafady. Misaotra ifelana misaotra betsaka tamin'izany visionao zany. Zay tiako tsindriana fotsiny hoe ho antsika vahoaka malagasy amin'izany hoe felana tsy mbola nanao politika. Zany fisainana izany teneniko hoe 90% marina zavatra teneniny. Zany ve ny tanora tokony hianatra politika ry PRRM sa zay ve ny rehefa mahatakatra ny zava-misy ny tanora dia enjehana, rehefa mahatakatra ny zavatra ataonareo hanambadika any dia enjehana, dia atao hoe tsy mahay politika. Mino fa hien'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zany fanazavana zany vao tsy hoe mpivory miaraka aminay felana, tsy hoe fanresaka zay talohan'izao fandaharana zao fa tena hoe zao izy vao mihaona aminay vao miresaka ary izy rery miresaka tsisy olona nanome anazy zany hevitra zany. Matoa tonga amin'izany dia hoe be dia be ny tanora mahatsapa fa misy zavatra tsy milamina diany voalohany io zavatra io dia mbola mitodika amintsika rehetrarehetra hoe tsy an'ny tanora irery intsony le tolona ry havana malala fa atsika rehetrarehetra satria nisy erreur de casting hatramin'ny voalohany le izy rehefa miteny Mostanina sy RGL androany hoe dia iny mihetsika daholo ny compte fake hoe io fa voakarama, io fa mila merina fitondrana teo aloha, io fa tsy fantatra intsony hoe iza ny te hamerina an'iza ary n'iza miaraka amin'iza fa ohatrany mifamahofaho daholo ny zava-misy dia tsindriana androany hoe efa dépassé zany fomba fijery hoe andao ho an'ny Madagasikara nijoroana rapitso andao hijoro isika rehetrarehetra tsy ho avela rery reo tanora reo satria miainga daholo moa raha mijery le compte fake manao commentaire ny sasany sy miteny ihany tena ohatrany manamaivana izay tanora izay mikatsaka ny tombontsoan'ny firenena fa aoka tsy hemotra amin'izany hoe nareo ry ferana sy ny namanareo rehetrarehetra fa mino sy manantena
ijoro daholo ny ray aman-dreny rapitso anoana anareo ary anaradia nyzany fomba fijerinareo zay androany anjaran'ny tanora indray mampiseho masoandro ny ray aman-dreny hoe misy antony ty vokany hoe nampianarina ny tanora fa tsy manaonao foana ho an'ny firenena. Rehefa le ray aman-dreny eritreretina tompony fahefana tsy tonga saina, andao isika rehetra anampy ny tanora ijoro hatrany, na de mandeha ny fanagadrana ny fanenjehana. Mino aho fa tsy voasambosambotra fahatany reny ankizy reny fa ijoro itsika hiaro an'zareo. Zay ny tiako tsindrina pastera, mialatsiny nanapaka anao. Ya, tsy magnino ka mety tsara. Fantany napetraka amin'ny felana satria nisy an'izay io tsy misy hoe famezatsiny hoe naivete fa na zay zao ara dia sur le temps no teren'ny fiainana nahay politika fa tsy mpanao politika. Hita zany zay le lesoko teo ho ana aloha zay natonga anay nanangana le atao hoe gardien de la révolution satria tsy le etsika anareo tamin'ny 25 septembre aminay ny révolution fa iny karazana prémisse iny fa c'est pas encore la vraie révolution. De nanangana zay le gardien de la révolution hoe le foto-kevitra anao arovana fa ohatra tadiavina sasany ho anterena sahady le izy. Zay zany le foto-kevitra zarainay aminareo eto ka occasion ty ametrahana le tena révolution, le révolution teo de hoe zavatra tena hatrany fotony hatrany amy 5 taona lasa nofongarina eto. Ty tsy hoe ady amy colonel Mikel, io koa ma tsara hitsy kely amin'ny olona, tsy hoe andeha hirotsaka an-dalana raha-piso tsika hiady amy colonel. Le izy ma tsy avilin'ny olona hoe tsy tianareo mihitsy io mpiandro lasa avily amina olona le izy hoe non le système no edivana nadritra ny 5 taona. Ialana tsiny amy colonel Mikel fa izy no représenter le système androany fa tsisy le système. Zay le antony. Rapitso mety hisolokafa ndray ao mireprésenter le système de mbola hoe divanay koa raha mbola manaraka le système. Zay foana zay zany le logique. Ary tiako averina tsara eto fa misy olo antena aminay ianao hoe pastera tsy leo manohitra fa hatramy radio ely ianao de efa nitabataba. Ty tsy resaka hoe leo aniza fa eto tant que mbola tsy mipetraka le zavatra nedivana zay zao koa ne mba misy zavatra atao e. Ary marina ny teninareo ataovy ny raha pastoralinao fa aza miditra amin'ny tokony ho zany fa tsisy manao. Tiako be le teny Karine tetra hoe fa iza nanao an'izy ty rehefa tsisy anao. Tsy ahita tory mihitsy hoe za efa mialatsiny tsy mirehareha, za efa fonctionnaire belge, j'ai ma vie ici en Belgique, inona ny raha niakolorondo mbola anao fandary miaraka amy felana amy Dania amy Karina de hiasa loha de tsy matory de miantso olona de atao aby ty rehetrarehetra ty. Tena tiako de aloha za tena anao asa-piangonana saingy la nature a horreur du vide, tsy afaka ny angina amizao tsika. Donc mialatsiny aho fa le système misy ny corrompu hatramy mpanao politika rehetrarehetra fa tsy ny mpitondra ihany. De zany fantany napetrako amin'ny felana hoe fa nieritreritra ve nareo JNZ sy le JNZ zany amin'io tsy fikambana-tsony fa tena hoe efa tentaculaire be tsika mouvement zay mitovy hevitra hoe raha fijeriko le parti politika rehetra ao Madagasikara aloha majorité misy ihany mety hiavaka ray roa raha be indrindra fa ny majorité tena ao anatin'le système daholo fa tsy anti système. De ahoana no ataotsika rapitso? Ataotsika hoe tafapetrakytsika ihany lay tolona resaka hoe tsy hoe fandravana fitondrana, mbola tsindriko tsara. Zay masy ny erreur teo aloha. Ny erreur teo aloha tolona égal miala radiela sy ny forongony. Le définition tolona mihitsy amiko no diso. Fa ny atao hoe tolona de hoe miova ny système. Ka io na i Ramora Favori aranao rapitso tsy manambany azy ka izy ny manao le système vaovao, za hifidy azy, tena lazaiko azy. Na i ana mpivarotra ananeri rehefa le système any ao manao retraite en politique lasa miverina eny ambony polipitra. Zay any ka ny tiako tenena hoe ahoana no ataotsika, ataoko hoe tsika aloha zany dans le sens hoe zay olona mitovy hevitra manoloana an'izay zavatra zay hoe
ho avy ny mpanao politika raha-pitsy nanao antso nareo idany hoe tongava iaraka ianome ifanatevin-darana aminay zay mitohevitra reo olona reo nefa ne fahalalako azy de miandrikendry toana fotsiny mba hiakarana eo am'izao eo ambony ny fitondrana zao de sao de anary loatra ndray zay reo fa misy tataka indray hoan'ny GNZ avy amin'ny GNZ ka ahoana ny balise neritreretinareo cette fois-ci parce que on s'est fait avoir teo aloha de ataoko angamba fa on va plus se faire avoir fa androany ya ekeny zay hoe le système politika ihany koa de tena maloto. Misy 700 mahery sa 500 ny parti politika eto Madagasikara. Asa hoe même pas 20% andreo, même pas je dirais 5% andreo ve ny manana programme mazava sy idéologie mazava toy ny parti politika rehetra maneran-tany fa ny ankamaroany aloha de sasan'ny anarandray no ety mangataka système défaillante ny politika olona malazalaza kely sy ny sisa io zany efa nisy miforona vaovao indray ho anay manokana aloha hatreto ny stratégie politika zany de tena hoe consensus zany hoe ao anatin'ny zay le teneninao zay hoe izy tsy izao felana no afaka hiteny momban'izay hoe inona no ataonay raha-pito satria izay ihany koa no mahasarotra an'le mouvement GNZ maro ny atodoha ao, maro ny tanora nianatra teny mandefana hoe manana master fa manao cache point, maro ny tanora nianatra manana hevitra manana viana de te handray anjara ihany koa samy chacun veut ao anatin'izay zavatra izay zany le hoe tanora no ankehitriny, tanora mihitsy no ankehitriny satria 70% même plus tsy teniteny foana satria tsy mivoaka ny stade farany fa peut-être mananika ny 80% any raha raisina ny tanora latsaky ny 70 taona eto Madagasikara de ireo ilay masse populaire. Io masse populaire io mahantra io masse populaire io. Tsy manana fahefana firy zay hoe andehanao inona mety misy ny tsirairay qui sort du lot mahavita tena, mahavita manana fiainana tsaratsara. Araka ny teninao teo hoe misy maro ny tanora manana maha izy azy afaka tsy manao an'io zavatra io, tsy voatery ila toerana, tsy voatery ila vola fa marary mihitsy lay viana, lay hoe rehefa tonga any ivelany ianao de ny zavatra tenenin'ny olona voaloha vao mitenena hoe malgasy aho na avy any Madagasikara aho de zavatra telo no heninao voaloha. Voalohany 5 pays firenena mahantra aloha. Faharoa resaka maki na resaka vehivavy hoe vehivavy any aminareo ny tsara tarehy. Zany hoe tsisy maha-izy azy an'le firenentsika mihitsy zany. Tsy afaka hijoro amin'ny maha-izy antsika mihitsy zany tsika rehefa any ivelany hoe any aminay ngetsy zany ihany no any misy zavatra tsara be hafa any fa tsy hita io satria takon'ilay fahantrano. Io fahantrano io ihany no resaka le vehivavy io. Io fahantrano io ihany io resaka hoe mahantra indrindra isika kolikoly de tsisy zavatra hitan'ny olona zany ankoatra raha tsy hoe dessin animé Madagasikara. Tsisy zavatra maha-izy antsika mihitsy zany, tsisy zavatra mba afaka hireharehanao mihitsy hoe za fiera, hiteny ianao hoe za fiera satria zao de valin'ny vazaha ianao avy hoe konareo raha ny mahantra indrindrako, konareo raha ny be kolikoly de voadona kely ihany ianao hoe handray kosa de zay zany le zavatra mampijoro ny tanora. Ny raha-pitso tsy hay moa tsy izao felana no hiteny hoe inona no ataonay na inona no ataonay fa misy, tena misy. Za tsy miteny hoe tsy manana ninina ny tanora, tsy manana eritreritra amin'ny raha-pitso, tsy manana eritreritra anao parti politika.
be dia be ny mieritreritra fa ny tanjona dia iray tsy mivaky ary zavatra mafy zavatra madio no iainana ara-pitso fa tsy iainana tsy zavatra maloto. Izay zany no tena hoe eritreritra ny hoe tsy ho ampalasa ao anatin'ny piège ara-pitso dia io no mampatonga anay miresaka an'ilay assemblée constituante. Izay no mampatonga anay miresaka ny assemblée constituante ary io moa ilay tenenin'ny mpanatsatso foana hoe anareo mitady seza. Ho manokana milamina be ny fiainako. Raha mijanona tsy resaka politika intsony rapitso mahafinaritra be ny fiainako. Tsy nilan'ny tolona akory dia nety ny fiainako. Fa raha izaho irery no mety nefa ny havako ny any ambanivohitra ny zavatra rehetra ianareo any ambafy mahafantatra tsara ahoana ty tapitapisaina ity ahoana ty resaka jombilo mangataka tapitapisaina ity fa antrana ange izany na ianao ary tafa amin'ny fiainana dia ny fianakavianao tsy maintsy hoe ianao efa tafa ianao deba mba andefaso vola kely aloha mba andefaso kely tsy maintsy ianao izany hitarika amin'ny be foana ka tsy aleo ve miara tafa daholo tsika rehetrarehetra miara afaka daholo miara mba manana zavatra daholo toy izay hoe izaho irery mahavita ny tenako vitako ny tenako satria izaho nampianarin'ny ray aman-dreniko afaka mahaleo ny tenako veloko na ny havako raha veloko fa hafahafa ihany hoe izaho irery no handeha dia ny hafa tafajanona ery ampita tsy tafita satria tsy ampy fampianarana tsy ampy opportunité tsy nomena fahafahana tsy nomena ilay lalana hoe aty ny lalana makany anoro ianao ametraka ianao hoe zao atao eo ihany koa ilay kolontsaina izay manam-pozina antsika any izany ilay resaka tena hoe fanaovan-drafitra hoe marina ihany ny tenin'ny PM rehefa miteny izy hoe ilaina ny fanaovana toe-tsaina fa ny fanaovana toe-tsaina dia manomboka amin'ny tena les 32 millions de malagasy mihitsy no mila manova toe-tsaina voalohany indrindra ary manomboka avy any ambony no exemple ianao any ambony manana ny fahefana no manomboka voaloha satria izany no afaka manao azy ohatrana izaho zao na milamina ara ny fiainako dia satria izaho afaka izany mahafohy fotoana afaka mahafohy an'izay fohiko dia mandeha fantatro fa ilay mpivarotra anana tsy ambadika tsy afaka andeha hitolona fantatro fa ilay mpitarika sarety tsy afaka adeha fantatro fa ilay mpitarika moto ery ilay taxi moto tsy afaka ny épicerie tsy afaka ireo andeha izay izaho izany no afaka andeha dia mandeha ary ity tolona ity dia tsy hoe hitolona indray fa mbola tsy vita ilay tolona satria ilay zavatra ilaina mihitsy mendrika tsara kokoa tsika mendrika ny tsara tsika manankareny Madagasikara ny manana ny maha izy azy mendrika ny tsara ny malagasy mendrika mpitondra madio mendrika mpitondra intègre mendrika ho exploitena de manière éthique ny arenantsika ary sika tsy ny omana izay ny zavatra tsy fantatry ny malagasy tsy ny omana isika satria any ivelany anie Mad Max any ivelany Mad Max io Donald Trump déclaré la guerre Venezuela Iran mangataka ny Groenland manasaraka ny OTAN hoe ny États-Unis ny Européen mandeha ny guerre économique chinois mitady ny guerre ny ressources zareo azadiny fa efa ela isika no ny dépassé ny pic ny stock ny pétrole mondial raha oviana isika vao tonga saina hoe hiomana isika izany tokony manana maizasika ary isika tsy mivavaka fa hiteny an'ity zavatra ity hoe manana ohatrany hoe tahian'Andriamanitra izany tsika hoe tokana nosy ankiray tsy manana voajà tisy conflit amin'ny resaka sistany mba tena efa sanjilantsika anie izany zavatra izany sanjilantsika izany surface maritime antsika manan-karentsika manana ny tokony izy atsika raha ny zavatra ananantsika tokony afaka hiambo première puissance mondiale tsika rapitso ary afaka ho épicerie bio an'izao tontolo izao rehefa Mad Max any ivelany satria tsy maintsy ho izay raha misy mahatakatra ny resaka géopolitika dia mahafantatra soa matsara
fa ho avy mikery de ressource, ho avy io kereo. Fa isika tsy ny homana. Rehefa manana fanjakana mafy isika, manana fanjakana mahery, manana fanjakana mijoro, manana ny maha-izy antsika, tsy ho sahin'ny mahery mihitsy, tsy sahin'ireo lehibe ireo mihitsy no andeha anao ny hoe ampimambantsika. Fa isika malemy, dia izay indrindra ilay tolona hoe manana ny maha-izy antsika isika, tokony tsika hijoro. Izay no maha tsy tolona anay tanora irery an'ity zavatra ity. Tsy toerana ny ilainay, tsy toerana ny maha-ory anay, tsy toerana mihitsy. Maha-ory anay dia ny souveraineté an'i Madagasikara. Ny souveraineté nationale an'i Madagasikara ny maha-ory anay satria menatra izahay, mba mankany an-dafy izahay fa vao miteny izay hoe Madagasikara dia zavatra ratsy ny fantatry ny olona momba an'i Madagasikara. Ataonao ahoana ny hijoro? Ataonao ahoana no mbola hitraka hoe tsy izany ka? Fa mila manana ny maha-izy azy ny fanjakantsika, izay vao afaka hijoro amin'ny maha-izy antsika tsika, mendrika amin'ny tsara kokoa tsika, ary manana tsy lanin'ny 32 millions raha ny potentiel an'i Madagasikara ny tena exploitena. Izay no mahatonga ana miteny hoe misy olona réfractaire satria sarotra kokoa ny manao mety noho ny mandray ny mena amin'ny raviravy. Ary izay no mampatonga ilay olona be dia be voakara aminareo, anareo, nareo mitady tseza, satria izay no eritreritrireo olona ireo. Rehefa izy ny manao dia volany anazy ny lasantsiny. Ho anay souveraineté nationale no fantinay. Mitendry ny taranakay izay tianay hoe ny zanakay rapitso, na ny zafikelonay raha afaka pitso, andeha indray anao tolona izay hifampitady amin'ny lacrymogène sy ny grenady. Amin'izao fotoana izao efa mandroso ny teknôlôjia. Ny tolona afaka 10 taona na 12 taona izany mety efa attaque ciblée avec drone. Aiza no hamelanay ny taranakay hanao an'izany zavatra izany? Mety tsy ny fanjakana intsony ny contre atika, efa mety tena hoe hégémonie mondiale mihitsy no hi-contre hoe tsisy malagasy izany toy ny mahazo ny any Palestine. Manao ahoana ny famonoan'ny zareo ny Gazaoui? Miteny daholo ny mpiaro ny zon'olombelona fa angaha misy miaina. Dia izay zavatra izay mila fantatry ny malagasy hoe tsy androany ihany ny andro, ary ho an'izay niteraka rehetra tokony ho tonga saina hoe andao tsy hamela trosa ho an'ny zafikelitsika, andao mba ataontsika ny adidintsika, tsy hanao soatapany mbola tsy vita ny tolona, tsy manao soatapany fa rehefa manao dia manao tsara, fa rehefa tsy hanao tsara dia aleo tsy manao. Izay angambany. Fendranao mazava ny tantana ry vahoaka malagasy. Mamaky ny mesazin'olona eto dia mirelayer izy dia ny ankapobeny dia hoe tsy mila mitady tsika amin'ireo any ivelany amin'ny niveau intelligence ny intellectuel. Ary rehefa mandinika araka ny teninao eto hoe eto indray mety hisy olona naratsy aho hoe mpanavakavaka, tsy izay fa c'est un fait hoe nandeha tamin'ny fitondrana teo aloha sy ny ankehitriny nisy teny nataon'olona zay, teny nataon'olona ty nahatonga saina hoe pasteur, je croyais qu'on avait déjà touché le fond, fa mbola misy fond, mbola tsy mijanona tanao ohatra le mandeha anaty lavaka zany hoe miainao zany efa totona hoe mbola tsy mitota fa mbola le olona miandry an'izy hipokany, ohatran'izay le sensation zany, ohatrany hoe aiza zany faran'ity lavaka ty Madagasikara ty. De lasa ny saiko hoe rehefa misy olona ray, roa, telo éveillé, éclairé, defa torche, manipy an'le torche, mbola tsy mahita an'le farany akory fa mba manandrana mijery an'le lavaka tsy hita farany de manelingelina an'le olona le izy. Ka zaho mahita hoe ohatrany tonga amina phase tsika raha tena hanao révolution dia efa ela ny teny an'ity teny ity hoe fangaha tsisy olona afa-tsy reo ao Madagasikara. Miala tsiny aminareo mpanao politika fa miodikodina teo tsika hainao miteny 25 taona fa le taty aoriana tsisy afa-tsy reo ve mandinika anao zao mijery nomination DIRCAB, DG, ministre, sisa recyclage nefa hoe refondation ny saika nataoko vazivazany zay hoe gouverne république de recyclage ty fa tsy république de refondation. De
reo zao misy ola nianatra zavatra sasevoany fa ohatrany hoe fananina brakena mihitsy hoe tsy maintsy am'reto ihany raha tsy ao anatin'ny team TGV MMM sy ny sisa dia tsy maintsy reo de hoe meo olona reny olony ranona na le fomba fiteny ary de fa ahitana le hoe efa plafonna zany tsika hoe tsy miala am'reo de mahalasa saina eto zany mieritreritra hoe raha zany no zava-misy a dia tsy zakan'ny olona ilay tsy hoe akory fanondrona azy fa ny fampisehoana iza marina izy zany hoe nareo zany ohatra mitondra fitaratra de ohatry ny ahoana ny etahan'le firenena sy le mpitondra dia atao eo anolohany eo a ilay fitaratra dia tsy zakan'le zavatra hitany de enao le mitondra le fitaratra indray no vakiny ny vavanao au lieu de izy ny mandeha misolo akanjo na misasa fa le mpitazona fitaratra no matezitra azy hoe fa manina nasehoanao any lotoko sy ny tsikokoko ka izay ty ho sarotra am'ty raharaha ty hoe tsy zakan'ny olona le izy ka eto zany a misy teninao zay mba hanetanako ny olona eto a mamela ara hitondra fanetanana amin'ny olona efa lasalasa fotoanantsika ho an'ny rapitso tsy mbola veriko tsy fidinana ho fanoherana ny colonel Mikael ary raha ny tokony ho izy ara de tokony hiaraka aminay ianareo ao am'reo fondation raha vous êtes honnête et sincère tam'ilay pacte ny fanarahana tamy voalohany hoe tolona tsika ity tsy hoe tolona anay satria ny zavatra tokony hisy rapitso de zao hoe ho atsika rehetra izay matsiaro fa mba mahiratra kely de tokony hidina rapitso satria masy misy miteny hoe nanay efa manomboka midina vidim-barinay nanay efa manomboka mba misy jiro mirehitra ny aminay ianao mihitsy no tokony hidina le nahazo vidim-bary midina ianao mihitsy le nahazo jiro mirehitra ny tokony hidina satria io kolotsaina io mbola tsy ananatsika malagasy hoe arovako zany a le minimum ara-natsara zay masy ny tenin'ny felany teo hanatsara ahoana ny anatsarana an'le izy aty mpita aty ianao marana-tsara aty vo zavatra kely amin'ny tombontsoany olona fotsy voakitika de fa mamay be ny grevy kely mbola tsy le natsika rehefa tena miatra manaina mbola hoe andeha sa tsy andeha nany olona ty mbola zavatra tsisy fotony de fanaovana grevy izay toe-tsaina zay no tokony asarotony atsika fa tsy hoe io masy ny olona miteny nareo zany voaingana loatra ny pastera nisy an'le rotaka teo satria rotaka foana moa anatin'ny lohan'ny olona de aminina indray tsika zany de ahoana indray non izy ane hoe tsy rotaky izy ane tsy grevy fa eto de hoe tao tohizana le zavatra efa natomboka raha zay ngamba nazo tondratsika azy ka dia misaotra anareo miteny an'izay nisy teny nataony Dany zay teto maly nafinaritra ary averiko eto hoe rehefa nanontaniana izy hoe ahoana nareo sy Karina reto sy ny namanareo mbola savy nefa ny fantatra zao fa efa mandrangaranga violence ny eo ampita de ozy izy hoe aleoko ozy izy maty any an-kianja toy zay maty eo am-pandriana manaitra be zay phrase zay mety hipetraka eo amin'ny analina ny histoire Madagasikara zany phrase zany citation alaza be non c'est vraiment c'est très ça me touche personnellement hoe marina tokoa zany ho faty any ane mety ho faty ny avokisana koa raha zao zany de mba mampisy dikan'le fiainana de eo no misy zavatra mba mafantanina kely na de fa lasa ary hoe somary nalahelo tena nalahelo aho voalohantsika hiditra teto nijery ny publication nataony génération Y officielle hoe ifampitady isika c'est pas possible les jeunes vous savez qu'est-ce qui s'est passé tena raha mialatsiny anono anarana raha bandeau rouge tsy magaga génie grec no miteny an'izany hoe ifampitady tsika de amy rapitso de ty antany amin'ny fiainana hoe ono mba za mo curieux de nature zay aiza ho aiza zareo influenceur tena niaraka taminareo tamy voalohany am'izao manoloana an'izao situation zao za tsy miteny hoe hoavy very zareo mba manahoana mba misy trasy ve hoe satria zareo tena hoe miady amin'ny tsy rariny mba te antany kely aho mba ohatrany nalasa saina kely azy zavatra zay tsy napozy loatra fanontania ty fa napetraky ihany le izy Ho ahy manokana aloha zany yes sur les réseaux
Fa misy moa zany le resaka écran ity. Za ito io manao solomaso voafetra ny fotoana hijerevako réseau. Izay tena important ihany ny jerevako ao opinion publique ny tena antony anaovako réseau tena allergique ana vente en ligne ary tsy manaraka influenceur na iray aza. Ny any influenceur rahako dia i Joely irery ihany satria tena hoe manalaza ary ampisainana. Somary condescendante kely izay ihany moa ny toetrako dia izay no fotoana hoe tsy manaraka an'zareo. Rehefa nahita an'zareo teny an-kianja dia nalahelo satria rehefa mipoaka ny mandeha dia tsy hitany alehan'zareo. Asoroko manokana bolo, asoroko manokana satria izy tsy nanao an'izay zavatra izay. Fa ireo influenceur kosa dia ohatran'ny hoe manahy izany zareo amin'ireo le client-ny satria ny azy marché économie ny azy. Ary tsy amiko aloha dia tsisy viana mibaiko azy, tsy mahafantatra hoe iza no influenceur sy manahoana. Raha tany sainao influenceur zarany vao tamin'ity herinandro ity nahafantatra hoe misy tahina forte zany. Misy vao tatoato aho zany tamin'ity tontolo ity vao nahafantatra hoe misy influenceur izao hono, misy an'izao hono fa ry influenceur zany tsy tena mitory ny viana amiko. Laissez-moi être honnête. Amiko ry zareo dia tena mijery ny client cible, izay ny azy. Satria le izy koa zany tâche d'huile le viana dia ohatrany nahatsiaro voadona ny sasany satria eo foana ilay teneniko hoe objectif ny mampihetsika ny olona teo isika niombona daholo hoe miala Rajoelina sy ny firongony be dia be ny fahavalon'ny Rajoelina dia nandeha daholo ny rehetra client an'zareo contre ny Rajoelina dia nandeha izy. Fa le izy le olana tsy Rajoelina rery anie ny olany. Olana tena olana Rajoelina satria tena nanao ampimampo ary tena i Rajoelina ny tena ataoko hoe namosavy ny karazana tolona ny malagasy voalohany satria tamin'ny andro Rajoelina vao nanomboka izany atao hoe fandrombana izany. Dia ry zareo tena hoe manenjika ny client izany matahotra ho very finanana ny fahitako ny influenceur. Ary mbola misy ary influenceur amin'izao ampiasain'ireo tsy maty manota mandoto an'ilay viana satria tsy ao anatiny io viana io. Tsy vinany azy ho fa lasantsiny vola sy voninahitra ny lasantsiny. Ary mampalahelo ihany hoe za ty tsy mivavaka ty no tsy manenjika an'izany zavatra izany fa ny olona izay milaza mialatsiny aminao pasteur, mialatsiny aminao nefa maniry hoe mba tokony ohatranao daholo ihany no mpitarika ondro rehetra hoe mba mijery an'ilay ondro hoe mahasoa ny ondroko aloha dia ariako any ty pilipitra pastoraly ity fa mahasoa ny ondronao ihany koa ny politika. Satria rehefa politika daholo tsinona ny zavatra rehetra. Dia eo zany le tena hoe tsy ao anatin'zareo ny viana fa clientélisme ny azy dia hoe ilay client anay migrevy daholo ka raha izay tsy grevy dia izay zany miaraka amin'ny Rajoelina. Izay aloha ny fahitako an'zareo. Fa tsy manantena an'zareo koa amiko dia qualité no mikaonty fa ny quantité tsy maninona na tsy misy ary. Satria atao inona moa betsy androfany rehefa tsy ho any amin'ny viana. Le betsy androfana tsinona lasa mitarika bole fotsiny ianao. Tarika fotsiny ianao hoe olona tsy misaina tsy mieritreritra izany ohatrany hoe ianao izany eto manao devoir dia eto amin'ny ilanao misy olona tsy mahay ninina dia ianao mahavita ny devoir anao dia tsy maintsy ianao hanao ny devoir an'io ankiray io koa. Ohatran'ilay tany am-pianarana hoe misy bandy akama tsy dia mahay dia ok za mba ataovy akeny ny devoirako dia meko gotendry ianao mahantra izy tsy mahay izy manam-bola amenao azy ataonao ny devoirany ianao mila gote dia izay ny fahitako an'zareo aloha fa tsy fanambaniako an'zareo aloha moko le influenceur zany za tena contre anio resaka influence io. Amiko ny olona tokony hisaina amin'ny ati-dohany satria izay ny maha homo sapiens biby fetsy atsika samy misaina amin'ny ati-dohany tsy tokony ho influencena izany. Fa ry zareo manararoatra
ny ataoko hoe abadona, manararaotra ny abadona ry zareo ary manararaotra na ny zavatra midiny zareo ary ny indraindray zavatra tsisy dikany io moa zany indraindray mampimemenina anao hoe jery zavatra ianao mba intéressant ny zavatra jerenao tapitapoka avy any pibana zavatra tsisy dikany ataon'ny influenceur tena hoe zavatra vita sonoa tsy manaraka ny tokony ho etika sy déontologie mihitsy hoe zavatra ataonao ty ny zavatra pollueur misy pollueur éternel anatin'ilay izy zavatra ho an'ny zazakely nefa tsisy kritika mihitsy zany tsisy fieritreretana mihitsy tsy manana etika mihitsy ireo olona ireo amiko contre raha ny hoe resaka influenceur dia tsotra ny teniko qualité fa tsy quantité karaha ny influenceur ekeko hoe ary maro zareo tena fa raha ny nataony zareo aloha mandrakandroany dia mandisy fanantenana engane mba diso engane mba tena hoe diso tanteraka maniry aho ho diso ia i ostana sao dia manako lalaina dia amara-panina antsika rehefa avy eo antany any felana zay hoe aiza ho aiza ny fanomanana ny rapitso inona ny toromarika tsara omena ny olona satria mety zay zao ny mahaliana ny olona hoe raha hoeny zahay ahoana sy ahoana sisisa ny amin'ny rapitso dia tsy tokony hisy fanararaotana manararaotra ny orange miezaka mitaingina raha miteny hoe orange tsy manavakavaka fa ireo olona tsy manana viana izay mandeha amin'ny lasantsy ny vola manararaotra izy ireo ny olom-pirenena manana viana dia mahafantatra ny tokony ataony mitondra pancarte ohatra ny teneniko teny an-kianja taminy talohana resena tamin'ny 11 oktobra ihany hoe tsy mety ny tolona aramoana samy mitondra ny viana raha misy savasavany zao za mitondra pancarte foana justice climatique justice sociale satria mipetraka ihany koa ny lutte des classes be dia be ny zavatra afaka angatahana samy mahafantatra isika raha ohatra ka ho avy ny eny ambany tanàna na ireo olona matsapa tena satria tsy hakanavaka io fa izay malagasy rehetra mendrika ny tsara daholo mendrika ny tsara daholo ny malagasy tsisy malagasy tokony ho ariana izany hoe ho atsipany amin'ny océan Indien ve ny malagasy fa ny malagasy rehetra dia mitovy za felana mampitovy tena amin'ny mpitarika farety eny Anosibe naiza tsy mampitombo ny tenako amin'iza n'iza fa mitovy daholo tsika dia samy manana ny maharary azy na andrenivohitra na ambanivohitra na Antananarivo na Tanindrana samy manana ny maharary azy mety ny maharary anao soraty an-taratasy aza avela homoana ny tolona aza avela hoe nitavako fotsiny mety nenina ny lobehako fotsiny fa asivy taratasy na dia taratasy kely fotsiny raha misy ny zavatra tianao angatahana mba tsy hampamoana ny tolona dia hoento ny fitakianao tsy voatery hoe resaka refondation hoe tsy tianay ny refondation sy ny sisa io aloha no misy io ny tokony miaraka amintsika andao izy ho resantsika lahatra izy amin'ny viana raha tsy manana viana izy dia ndao ampitsika izy omena ny viana satria milaza izy eno dia ndao hoeny ampilaminana mahafinaritra be koa ny grevy ampilaminana tena kianja teny raha tsy nisy ireny toratoraka ny gendarme ireny dia nahafinaritra be teny satria débat ny teny débat ny citoyen izany isy rangahy ny resaka taminazy sy ny sisa hoe zao ny Madagasikara iriko ohatrany ahoana ilay Madagasikara tianao dia hoeto misy miteny tiako tena hoe ahitsy eto misy miteny hoe fa maninona moa nareo izany tsy mahandro ny concertation nationale comité d'organisation tao amin'ny concertation nationale comité d'organisation nandroso ahy sosokevitra fa misy foana ny sampona tsy mifanaraka amin'ny eritreretina za tsy pour ny médiocrité je suis contre la médiocrité contre total aho zato isan-jato contre ny médiocrité on mérite le meilleur manana zoanana ny tsara indrindra isika manana manam-pahaizana afaka manao izany isika dia ndao hitaky ny tsara indrindra takiana foana ny tsara indrindra fa aza mionona amin'ny zavatra kitoto aza mionona amin'ny zavatra tsy dia mety
na hoe tsy maninona io hoe tsy hitan'izay tsy nanao azy io, ndao hitaky ny tsara indrindra, mendrika ny tsara indrindra tsika. Mahazo an'izany ny volantsika ry malagasy, mahazo an'ilay tsara indrindra ny volantsika. Rehefa miteny aho hoe ny volantsika dia ny lovana velan'ny razantsika ho atsika, dia mahazo ny tsara indrindra ho atsika, ka ndao hitakiana io tsara indrindra io. Hosotomintsika ny fanavaozana hoe tsara indrindra ny tediavinay ahy fa tsy le eo ihany. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko, nosy tanina. Misaotra anao felana, tena faly izahay manana anao tanora zay manana maizy azy. Mino aho fa henontsika daholy zavatra notenenin'ny felany teo, ary tsy maintsy natao ty fandaran'androany satria betsaka ny fanaratsianan'ireo tanora tao anatin'ny 48 heures zay teo mo nisy voasambotra. Dia eo hitanareo fa mitovitovy fomba fijery daholo ireo tanora ireo, hitanareo tsara fa tsy hoe tanora voakarama, tanora tiana-korontana fahatany fa manana vina ireo, manana etaeta-po ireo, maninona tsiarovana, maninona no enjehana. Misy antony daholy ny fanenjehana an'ireo tanora ireo, ka ararotina moa zay raha ohatra karapitso tafiditra en ligne moa izahay, na tsy haiko miankina amin'ny fotoana pastera, dia ho hita eo ny tohiny. Mino aho fa ho tanteraka soamatsara, tsy misy orakoraka, tsy misy fanenjehana, tsy misy famonoana, tsy misy fisamborana, ary mitodika amin'ny administration rehetrarehetra ao Madagasikara hoe maninona raha iarovana ny tanora, fa tsy hoe ekena atao fitaovana fotsiny ianareo hanenjehana ny tanora ohatran'ny zava-misy amin'izao. Maninona satria raha roto kely ty pastera faraparany, satria noho ny CST rapitso zany alohan'ny isarahantsika, tena resahana rapitso zany le dossier mikasika amin'ny fanamborana Mamaivay ao Madagasikara. Mino aho fa tsy ho hisy ohatran'izany amin'ny tanorantsika hoe ho samborina dia amoronana dossier atao hoe atteinte à la sûreté de l'État. Inona moa le nanenjehana zareo roa taoriana teo iny, association des malfaiteurs. Tsy hitako ny zavatra mitombona amin'le hoe association des malfaiteurs ho an'ny tanora. Ohatra ny ty vazaha voasambotra hoe raitsin-kombakomba tamin'ny Patrick, le couple Guy Baré, zay efa niasa tao Madagasikara ihany amin'ny resaka recouvrement des dettes, fa ohatrany manana disadisa, miala tsiny amin'ny tenan'le izy, ohatra manana disadisa minisitra ny fitsarana, dia iny moa voasambotra any, voasarongotra any izy mivady, dia ho hitantsika eo ny tohiny. Dia mino izahay, mino isika rehetrarehetra hoe tsy hanaovana dossier ohatra izany ny ankizy samy joro. Efa trop le teo hoe association des malfaiteurs. Inona zany na malfaiteur an'le ankizy izay mitaky ny zoany manahirana? Mino aho fa ny mpahay lalàna sy ny mpitsara rehetrarehetra tsy hanaiky an'izany na ho hisy ny fanamborana. Mino aho mitodika aminareo magistrat rehetrarehetra hijoro amahy ianareo tsy handray baiko midina hoe hikondannenareo ankizy ireo amin'ny zavatra tsy misy dikany. Fa Madagasikara iombonana izy ity, firenena iaramanana, tsy maintsy mijoro isika, misaotra mankasitraka antsika rehetrarehetra mpanaraka. Dia azadino ny fotoana rapitso miaraka amin'ny tanorantsika ery Analakely. Ya, mankasitraka antsika rehetra amin'ity harivariva ty, misy
mety efa tsy haiko efa mipasy any aminareo ny information fa zahay koa dia manao hetsika am'zao fotoana zao a, iarovana ireo tanora izay azo lazaina hoe hiara niatson-jay, fa tsy de le hoe atson-jay ihany fa le tena le cause mihitsy le hoe zon'olombelona, dia hisy fiaraha-miasa zay ho angatahanay aminareo a, atsy ho atsy, raha sitrapon'Andriamanitra, fa misy collectif na cabinet n'avocat zay fandraisana aty ivelany amy resaka droit de l'homme, lutte contre le droit de l'homme, zay mba hiaraka hilahatra amitsika ka eo am-pandiniana ny fivoriana am'zareo zay amin'ny herinandro. Raha ohatra ka raikitra ny fifanarahana dia tsy maintsy misy participation citoyenne le satria tena aseho mihitsy hoe cause nationale, cause commune, de efa ampitaiko aminao satria anao anatin'ny ekipan'ny stratégie anareo hoe mila fifanomezan-tanana, zay no tonga de nandray le initiative ano le hoe ry Carine sy ry zany aloha midevancer ny zavatra hitranga mba tsy hoe hanao pompier tsika efa main trano vao ina no atao, dia miteny moa hoe ny magistrat ozy muselé ka justement mpisolo vava iraisam-pirenena aty ivelany a, efa nifampiresaka, efa misy ekipa malagasy miresaka am'zareo a, hoentina mbavaka mba hiabotira le izy satria za mahita koa hoe mila mizotra koa tsika amina instance internationale am'zay, mampafantatra le cause fa tsy ampy ntsony le ao Madagasikara, tsara le midina an-dàlana, tsara le mandeha radio, Facebook, fa mba ho raisin'olo au sérieux tsika, efa manao ny contact am'ireo télévision sasatsasany aty ivelany a, fa mandeha ny tractation dia zay synergie zay no ilaina koa, amiko zany anisan'ny tolona daholo fa amin'ny endrin'ny juridique, amin'ny endrin'ny communication, dia zay no vaovao tsara ampitaina de fa manantena fiara-miasa aminareo tompon'andraikitra rehetrarehetra ao amin'ny jeanjet zany. Ny hafatro farany angambany me de ho an'ny fanjakana mahefa. Apetrako ho anay manokana aloha, anay eto amin'ny fikambanana fandroana miabo, gardien de la révolution, dia zay tsy manana olombelona ho fahavalo, fa saingy kosa raha misy le olombelona miezaka ny handrava an'lay foto-kevitra tsy hoe ataony hoe fahavalo fa voatery zahay mifanandrina aminy ara-faneho-kevitra, ka io moa misy mandray an'le izy ho zavatra personnel, palahelo, tsy olana zany, fa aleo hazava an'izy hoe raha mbola mahatsapa anareo fomban'olombelona io, hoe nanao erreur na nohony tsy fidiny na niteren'ny olona ka mbola afaka manao marche arrière de mbola averiko foana hoe zahay vonona foana nizaniza no eo, za zany tsy maniavaka nizaniza mihitsy fa le foto-kevitra foana. Io moa tsy zakan'ny olona aminay hoe ianao zany hiara-hiasa amy ranona nefa i anona nanao zao, de zao hoe dites-moi un nom politicien à Madagascar qui n'a pas de casserole, lazao eto, iza amireo, fa zany hoe io moa fanaon'ny olona rehefa tonga ny ilava anazy zay vao avoakan'ny zalany dosiany, fa rehefa tsy mbola manelingelina de samy manapiripiry, reo ane mifankalala daholo e, de mifampiandro-kendro toany e, zay teny zay no araotiko aminareo 10 lahy, todika aminareo efa da akoatran'ny colonel Mikael, fantatray tsara mihitsy ny tension interne misy eo aminareo, tsy hoe aprisika anareo aho hoe manaova fikomina fa raha mba misy na anankiray aminareo efa da fotsiny, mampisintona lakolosy ka milahatra amy vahoaka, za milaza anareo fa be dia be ny zavatra miova, ka sao de mbola occasion ho anareo ty ahafahanareo mi-se racheter, satria ty situation ty ane androany mety mi-arranger anareo e, fa io tsy hijanona eo ary ty tsy adiny jeanjet rery fa conscientisation ho an'ny malagasy ray manontolo, ka eritrereto ihany ry mirahalahy isany anareo 10 lahy ao anatin'ity feraha mitantana moa zao filazanareo azy, tsy fantatro tsara raha tena zay aloha fa zay niany no hafatra, ka ho an'ireo namana zay mbola mifatotra de miangataky zahay ny hamontsorana azy ireo, satria ataoko koa ngamba fa misy fetrany ihany ny fotoana azo hitazomana olo anankiray raha mbola mipetraky ny présomption d'innocence, fa raha ohatra ka efa mihoatra ny tokony ho izy a, efa sangy mihoatra ny loha zany, fa efa hery famoretana fa tsy décision de justice intsony, ka na hanao ahoana ny filazantsika azy hoe na hanao inona moa ty filazan'izy ty fanaraha-maso judiciaire nareo tsy olana zany
fa tokony hajana ny lalàna satria lalàna no idivantsika mba hipetraka eto tan-dalàna. Misaotra ho an'reo namana izay nikasa niditra satria misimisy teo nanao tentativa hiditra namanareo a, tsy mety tafiditra mihitsy izy, tsy haiko inona ny olana, dia akasitrahana ny fiezahana niezaka niditra teo fa noho ny olana teknika de tsy tafavoaka le izy. Raha soa anareo rapitso tsika mianakavy zay hoeny dia aza mety miditra ty koa afatra ho antsika ho anahy manokana ty avy amiko manokana hoe aza miditra ao anatin'ny provocation ataon'ny olona, io mantsy ny fandrika zay ho ataon'ny olona, aza miditra ao anatin'ny fiantsiana, fataovy toy ny tsy misy zany fa ny tanjona iombonana no tazomintsika hatramin'ny farany. Tsy fantatra mbola misy teny farany tiany felana atao ho an'ny olona ve alohan'ny isarahana sa efa izy zay? Ny teny farany angamba de fankasitrahana amin'ny fanomezana fitenenana feon'ny tanoa. Tapaka. Tapaka ny any amin'ny firenany angamba ny misy olana. Rapitso zany hosintanina amin'ny carte sur table indray zany. Hoy rapitso zany andrasantsika amin'ny carte sur table de jerena indray zany inona ny vaovao malianao fa ohatran'ny misimisy ihany izy zany. De ho hita eo ny Kama tohiny. mety tapaka mety lany batterie angambany izy fa isaorana be dia be izy efa tena nanao effort be ho amin'ity androany hariva ty, mametraka ny veloma mandram-peona amintsika mpanaraka ny pejy rapitso de mifanao fotoana eto tsika, mety misy ihany koa ny direct avy any Ankanja raha zay no ilazana azy de manaraka ny pejy eto ihany tsika rehetra. Mirary soa tsika rehetra tompoko, veloma. Rasoa, veloma.